Etsika tany kosa ny fampalalam-baovao anome fahafampony mpanjifa indray ny mpikarakara ilay hetsika arabaritra la grande braderie de Madagascar andiany manaraka analiny araka zany ny mpitsidika andrasana ao anatin'ity andiany naompana betsaka amin'ny fankalazana ny fety Noël sy ny farany taona ity. 10 alina nisan'ireo mpitsidika andrasana mandritra ireo 5 andro isian'ilay hetsika la grande braderie de Madagascar andiany sy natokana ho amin'ny fety Noël sy ny farany taona. Ho toto-tsaina ny 20 hatramin'ny 13 Desambra. Ho avy zao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ity hetsika isa 3 volana izay karakaran'ny Madavision ity. Io ny fantatra nandritra ny famorina ireo mpandray anjara io maraina io ho tetsy amin'ny Villa Pradon etsy Tanimena. Zava-baovao entinay atao Madavision dia ny fiara-miasa miaraka amin'ny microcrète de Madagascar ametolotra izy ireo amin'ny mpanjifa amin'ny famatsiam-bola amin'izay mety tetikasa na fikasantsika indrindra ho amin'ny taona 2024 manana trano efa maromaro izy ireo ary komersiana maromaro afaka amin'ny fanazavana rehetrarehetra momba an'izay ho antsika mpanjifa. Amin'ny grande braderie anazy koa anefa dia misy ny vokatra izay efa nomanina ireo mpandray anjara indrindra anaty fikarakarana fetin'ny farany taona ny kilalaon'ny ankizy amin'ny kojakoja rehetrarehetra mety ilaina ho amin'ny farany taona. Ny fianam-bidy farafahakeliny 500 moa dia tsy maintsy ataon'ireo mpandray anjara rahanay mikarakara maso akaiky dia akaiky. Amin'ny 20 volana Desambra kosa dia hiatrika ny grande braderie hiatrika fifidianana isika rehetra dia toy ihany zany ny volana Desambra. Manodidina ny 200 nisan'ireo mpandray anjara amin'ity hetsika la grande braderie de Madagascar ity ary hitazona trano efa misy 300 eo izy ireo. Ho voasolo tena mandritra ity hetsika natoka ho amin'ny fetiny Noël sy ny farany taona ity ireo sehatr'asa maro samihafa saingy omena vahana kokoa ny kilalao sy ny fanomezana maro samihafa.